Miarabantsika mpanaraka ny fandarana dinika isa-tokantrano. Iresaka ny tontolon'ny politika sika atao anatin'ity fandarana ity dia iresaka ihany koa indrindra mikasika ny raharaha Apollo 21 satria dia ny maître Willy Razafinjatova no vahintsika atao anatin'ity fandarana ity. Maître Olalamo no fahafantarany be sy ny maro anazy hatramin'izay nanomboka tamin'ny taona 2017 maître dia miarabanao indray tonga eto amin'ny fandarana dinika ary. Maraba mpanajana sy mpitiavana indrindra koa anareo izay mpiara-miasa atao amin'ny MBS dia mitodika mpanajana ihany koa amin'ireo mpiaino indrindra satria ireo no iatefantsika amin'ny rahalahy mianaka amin'izao fotoana izao ka ingany mba asoa tsara hitondra zavatra soa atsika ny dindindrika izay atao eto androany miaraba tompoko. Ny raharaha Apollo 21 no anomboantsika ny dindinika eto maître Olala satria io zao ny vaovao mafana indrindra ianao raha teo androany mbola vonisy fampahafantarana maromaro nataonao momba n'io raharaha io aiza zao no mikasika ny raharaha Apollo 21. Ny Apollo 21 moa zany zao dia efa minaritra angamba zay ataontsika efa ray volana eo kanefa nitsika efa tonga sady any amin'ny deuxième enquête na enquête au fond filaza azy. Dikan'izay zany na dia nisy fotoana ary nitazomina an'ireo olon'ireo 12 andro tsy azo mivangina tsy azo natao inona dia nandeha aingana ihany ny fanaovana ny fangalanam-bavany an'ireo olona rehetrarehetra ireo. Amin'izao fotoana izao zany raha ohatra tamin'ny herin'ny androany no natao voalohany indrindra hatramin'izay ny enquête au fond dia androany no natao kosa neny madama voangy vadiny Paul Rafanoarana. Ny antony dia raha tonga tao amin'ny fitsarana izy tamin'ny herin'ny androany hoe anaovana enquête au fond dia narary nitorana nangalana ambulance nentina tany amin'ny hôpitaly zay vao nentina viana fitsarana indray dia tsy afaka natao ninona fa dia voatery tsy nentina tany amin'ny toerana pisy azy dia tany Manjakandrindra. Dia rehefa tonga tany io zay hatramin'izay zany zao dia voandroany izy zany vao naverina atao indray fa tsy tao amin'ny fitsarana intsony nanaovana ny enquête iny fa tany amin'ny fonja tany Tanimora satria trao izy indray napetraka ka ho hitantsika eo ny toyny satria efa deuxième enquête au fond zay ka mianatra manaraka any fa amin'izao fotoana izao zany ho an'ny be sy ny maro sy ny rehetrarehetra tafiditra amin'ny raharaha io dia efa vita daholo zany zao ny enquête au fond ka raha ohatra ka anelina any mbola misy le hoe confrontation na misy tsy fantatro hoe descente sur les lieux tsy fantatry zay tiany fitsarana tao dia hitantsika fandehany fa fantany napetraka moa zao napetraky mpanao gazety matetika hoe afaka mangataka liberté provisoire ve nareo amin'izao fotoana izao tsy efa nanao an'izay moa nareo nisy afaka mangataka zay amin'izao fotoana izao fa ny liberté provisoire moa hoe avela hoe fitsara ny mpitsara manapaka an'izay zavatra no mandinika amin'ny sainy sy ny fieritreretany manokana zany hoe son intime conviction zany ka io zany tsy voatery mahazo izy tsy voatery hoe tsy azo fa mbola azo averina ihany koa fangatana rehefa avy eo satria la demande de liberté provisoire est valable à tout moment de la procédure ka ho ito le izy hoe amin'ny fotoana na fotoana azo mangataka foana zay ka io zany tsy fendro amin'io zay fa tsy maintsy angataka foana satria tsisy mangataka votamaina ho izy fitenenana ka angataka izay manaraka. Ny anisan'ny ohatrany hoe niteraka adihevitra dia ny momba n'ilay olona tena hoe voarory eo anatin'ilay izy maître Olala zany hoe Andriamatoa Paul Rafanoarana. Misy fantaniana be da be mipetraka mombamomba anazy hoe tena mpiara-miasa tamin'ny filoham-pirenena amin'izao tokoa ve izy tany aloha tany sa araka ny filaza hoe tsy mbola niara-niasa tamin'ny filoham-pirenena inona no nahatonga le hoe lasa nisy mifamaofao be momba n'izay hoe fiarahany-miasa sy fiarahany-miasa zay. Tena fananiko mihitsy ny resaka momba ny Paul Rafanoarana tamin'ny voalohany teo tonga dia nivadiny satria fantanao fa tsy maintsy ametraka an'izay fanontaniana izay dia hoy izy hoe resaka be fotsiny zany lainga be fotsiny zany filazana fa hoe Paul Rafanoarana dia tsy niasa tao amin'ny présidence ny tetezamita niaraka tamin'ny président Andry Rajoelina lainga be fotsiny filazana fa hoe tsy mahafantatra ny olona io ny président Andry Rajoelina raha tsy indro fotsiny no nona tamin'izy satria rehtsika tsara mihitsy satria Andriamatoa Sareraka dia olona niaraka tamin'ny Andry Rajoelina trano zay mihitsy tsy nisaraka mihitsy ary io olona io dia niteny tsy nanamafy tamin'ny filazana fa hoe tao foana io olona io niaraka taminay fantatry ny olona rehetrarehetra tao amin'ny lapa tao Andriamatoa Paul Rafanoarana tsy vitan'izay ihany fa vao tsy ela koa regny zay tamin'ny herinandro teo koa nanamafy an'izany Andriamatoa Ralson Roger
zay CST tamin'izany fotoana zany de niteny hoe niaraka taminay tao ige olona io izy tamin'ny androny CST tamin'ny androny tetezamity Paul Rafanoarana zany ny taratasy koa de manamarina zay efa natoroko ny mpanao gazety rehetrarehetra zay tao ambany masoko eto milaza sy mitory ity taratasy ity de milaza tsara mihitsy ato amin'ny hoe objet régularisation de votre situation des conseillers diplomatiques du président de la transition monsieur le conseiller tamin'ny 17 juin 2013 ka ahoana ihany ary mbola lazainy amin'ny président sy le mpiaraka aminy taratasy aveza moa iny maître tsara ampahafantarana kely io de hita mazava tsara izy sonina andriamatoa omera Belgique mbola misy koa ary koa zay mbola raha hoe manamarina fa hoe ny omera Belgique zay soniaviny ihany koa moanage izy ihany koa de nataony conseil diplomatique fa ty anankiray ty de manama fa hoe conseil diplomatique ny président transition izy ka magaga anahy nilazany le président fa hoe mbola indray mandeha fotsiny izy nafantatra anazy sy le olona manodidina le mpilelaka reo manodidina anazy zany le tatyrakena moa zany fomba filazantsika azy hoe ty azo toerana tsatsara koa mba te ho jerevana satria tsy misy mpijery de milaza fa hoe tsy marina zavatra any io taratasy manamarina sareraka na manamarina raha leçon roger raha mbola nahita koa nareo CST afaka ohatran'ireo olo reo de reo manamarina daholo fa hoe tao niaraka tao de matoa Paul Rafanoarana tsy vita an'izay ihany fa Paul Rafanoarana io ie mahatonga azy mahabe resaka am'izao fotoana zao hoe de tam'izany fotoana izany tamy 2013 tamy tetezamita no efa te hiady hanadio te hanome tare tsaratsara kokoa anio andro rajoelona io tam'izany fotoana zany de ny fiadina am'ireo olona manao affaire manodidina anazy olona manao mafia ny olona mampanao corruption zay niadiny tam'izany fotoana zany amafisiny am'izao fotoana zao ka ireo olo reo tsy tia an'izay hoe fanadiovan'izay no manodina ny larano zao fotoana hoe famonoana ary mbola tsisy resaka famonoana mihitsy agne nataony Paul Rafanoarana na izy anazy na atao fotoana tsy miteny hoe hamono olona zany mihitsy izy inona mahatonga le zay foana nefa miverimberina mahatonga zay miverimberina oa de satria ity le Paul Rafanoarana tya de efa nisy fotoana mihitsy ary hoe saika niala efa niala teto Madagasikara izy tamy 2013 satria tsy mifanaraka am'ireo manodidina an'ireo président ny transition reo no le toetrany hoe ty hanadio de tsy tian'ireo olo reo zany le manadio satria tsisy anaovana affaire ka aleo atao zay analana an'ity anakona an'ity andotolona an'ity Paul Rafanoarana an'ity satria maninona no dioviny ate tsy afaka manao affaire antsony antsika am'izay fotoana zay ka magaga anahy koa le toetran'le président zay olona ampina hoe mbo mamioditra mahavita zavatra tsara no ohatrany hoe miandany am'reto olona tsy tia le fanadiovan'izay de ahoana ny fomba hoe hoentiny maître Olala ifandresen-dahatra ao anatin'izay zavatra izay tena misafotofoto le izy le olona arovany maître Olala zany zao voapanga hoe saika mono filoham-pirenena maître Olala mametraka hoe fanadiovana ny tena tao an'eritreriny ahoana fomba ifandresen-dahatra ao anatin'izany maître Olala satria tena manitrikitrika foana mihitsy ny averia amin'ny ankilany marina fa manitrikitrika ny averia am'lona fa hoe io olona io de te hoe hamono ny président de république tsy sarotra mihitsy mandresy lahatra an'izany satria nalizy efa saika raha andeha tamin'ny 2013 no ny le toetrany hoe te hanadio sy zay mbola naveriny am'izao fotoana zao hoe mbola te hanoy zay fanadiovan'izay izy tsy tian'ireo olo reo zany ve de sarotra manazava an'izany sarotra ve mandray an'izany zany ary le olona mpitory sy le olona mpitirany zany ke le tokony hanaja le présomption d'innocence everina tony tsy meloka ty Paul Rafanoarana ty nefa izy ndray am'izao fotoana zao mitondra le fanamarenina marina fa hoe tsy tokony isy zay zavatra zay fa reto aizy zay pour ireo olona mpitory reo tokony antanina aizy zay pour fetinareo lazanareo fa tena marina tokoa zany sa resaka hoe aizy de 260 000 dollars ave sa euro moa izy teo de 60 000 ireny hoe vola entina hoe anakorontanana de 260 000 ave nakorotanana sy amonona olona sy anonganam-panjakana 260 000 euro ave de tsy anana Paul Rafanoarana nge olona hoe manao homme d'affaires ambony mahaconseiller anazy Paul Rafanoarana hoe miaraka am'le any io hoe manana société fanondranana volameny raha ohatra ka
vola $260,000 fanondranana volamena averiko tsisy antony zany sady apetraka ihany koa fanontaniana ke re olona evero amin'ny saina tsy miangatra $260,000 inony zany a raha ohatra antanitsika amin'ny arena sy volananan'ireo olona manodidina président république inony zany am'ireo olona mpanao affaire manodidina anazy ireo a inony zay dikany hoe zay 1 à 2 3 4 5 10 millions 10 millions akory a anontanianan'ireo tsisy antony a mavotonga de voaka indrindra fa zay €260,000 zany vola izany a dia tsy hoe tsy critère mihitsy zany satria manana an'zany reo olo reo ka veriko fa tsy problème zany iteny koa tsika de le basy misy basy ozy izy hoe basy mazava loatra ke fusil de chasse avec 6 cartouches zay ny cartouche tao io olona io nefa ny lazaina fa hoe gendarme fa manana gradina capitaine instructeur tao gendarmerie nahita fianarana lavitra momba ny reo zavatra reo de anao fanokanam-panarana mon'olona ve izy de basy borona ve calibre 12 no de itifirana président république aiza ho aiza zay lalana mbola andanany atratrarana za tongavana président république raha anao an'izany tena marina izy a mety angamany hoe fusil à lunette na fusil d'assaut zany no hoe entina anaovana ny zavatra drany fa tsy hoe fusil de chasse akory fa nga vernareo fa akanga ga le président république tifirana fusil de chasse sa hoe voromailala de tifirina fusil de chasse de voan'izay so de mba manambany olona nareo raha ohatra fusil de chasse anaovana an'izany ka noho izany a izay fotsiny angama de fa hoetsika de fa tsy mazava le resaka tsy mandeha lavitra zany argument zany a ohatrany hoe marivo loatra tsy makaiza zay no anaovako hoe raha ohatra ka tena hitady mariny tsika fa alefako tiany zao ty resaky ty efa naferiko foana zay fa mbola averiko ihany no reo zavatra rehetrrehetra hita fa tsy mandeha reo tsy marina ireo dia oka hazava mangarahara amin'ny vahoaka malagasy ny raharaha-pitsarana rehefa mandeha ty fiasarany ty a de atao retransmission en direct amin'ny télévision sy amin'ny radio am'izay mazava afaka manome didi-pitsaranany koa ny vahoaka manaraka an'lisy am'izay fotoana zay satria tsy maintsy te anaraka an'io vahoaka satria ny président zao ve no everina fa hoe voan-javatra tahaka an'izay a de everinareo fa tsy lina ny vahoaka afantatra an'izay a ka noho izany a raha tena te afantatra marintsika aloha andeha amin'ny famarinana l'izy akoatrany andriamantopoly raha fanoarana misy olona ihany koa voarory io anatin'le izy mpiaramiasa amin'ny anankiray teo aloha efa teny amin'ny serana tsambo inona no seranany mpiaramianitra azafady no amin'ny Paoly raha fanoarana le vazaha anankiray Philippe efa teny amin'ny serana mpiaramanidina izy a no samborina tampoka zany hoe efa tongolo efa nikiasa ny ala teto Madagasikara misy fandraisana ve zay tsy ao anatin'ny client arovanao mo Andriamato Philippe fa inona no mety hoe azo anazavana an'izany zao le izy marina fa associé ny Andriamatoa Paul amin'ny raharahany zareo a fanondrana volamena amin'ny société-ny zareo a i monsieur Philippe tsy vao monsieur Philippe ihany nge fa zay olona miexiste tao anatin'ny répertoire téléphonique an'io Paul raha fanoarana de fa nampidirina am'izao raharaha zao daholy de tsy anakavana ve izy tsy ananamana ve izy fa zay olona anatin'io de ampidirina amin'izy zao rehetrarehetra zao izay rehetrarehetra zany nge no antanina hoe alao andeha famarinana misy ny samborona koa ve reny olona reny misy samborona ka ohatrany le Philippe zao any tsy afako misy hafa koa hoe misy any amin'ny fonjany Rivomambo misy ny fonjany Tanimora be misy ka misy foana fa misy moa sasany hoe liberté surveillée nareo condition ohatran'izay no apetraka amin'izy liberté provisoire fa misy contrôle judiciaire ka zany zavatra rehetrarehetra zany a efa namany ihany zany fa ny hoe ny tena mety hotoeny fa ny zavatra manahirana fotsiny moa am'izao fotoana zao angambany hoe manahirana fanjakana tsy hitazy anaovana azy dia ny archevêque Odon razanak'olona satria ampidirina ve sa tsy ampidirina teo no ampidirina tetateta ampiditra anazy a de rehefa trotra ny olona hoe ahoana ny katolika na ampidirina an'izao zavatra ao tsy mety an'izao satria nareo hoe fa manao ny ataonareo de tsy mipetraka ho azy am'izao nareo fa ahoana ampidirina am'izao katolika de mipetrapetraka hoe tsy hita nangingina l'izy de teto ndray tamin'ny Zoma namboaka gazety namboaka tamin'ny gazety ndray a Andriamatoa Janora Mambazafy
ny resaka momba ny odon raha zanak'olona zay eo indray le olona taitra rehefa hoe tena tiany le zanao mihitsy zany a ampidirina am'izao le odon raha zanak'olona ampiadina ny katolika sy ny fitonana Andry Rajoelina nefa azadino fa ny katolika mihitsy ange nametraka ny président Andry Rajoelina teo be da be ny fidoana azy ka raha io tena tanteraka hoe de ampiadina amin'ny katolika veloma baibay. De mikasika ny raharaha Paolo 21 any mety hoe maharitra afrina raha fahitany maître anazy ty fanadihadiana lalina mbola miainana am'izao fotoana zao ty mety hoe firy volana na firy herinandro zay vao mety hoe todany am'izany hoe fotoam-pitsarany zany ny raharaha Paolo 21 le raharaha Apollo 21 nge na tiana na tsy tiana c'est une affaire politique. Tsy vitany hoe droit commun fotsiny io a hoe droit commun azy hoe affaire criminelle fa affaire politique ka mahapolitique azy zay a de misy ny politique na tiana na tsy tiana ninona zavatra resahana na hiala tsy nitahaky nina reo sahala ninona ny mpitondra fanjakana tsy maintsy misy bokotra foana manindra an'io zavatra io ka noho izay dia tsy misy fetra ny ankety mety azo atao amin'ny zavatra io a tsy misy fetra ny daty anaovana an'izany fitsarana izany fa eo amin'izy mahafinaritra tsy mahatsaratsara kokoa ny fiainan'izay olona mpanindry bokotra no ahitantsika azy fa raha ohatra hiteny ianao hoe zao daty fa ny faniriana fotsiny aloha noho ny célérité ozy izy filaza azy moa amin'ny fitsarana de hoe fa angaina an'le zavatra hoe ohatra voaraka tsara kokoa ny ankety am'izao fotoana zao mandeha aingana l'izy a de fanindriana izay indrindra fa zay piaro teny hoe engany mba tsy ho ela ny fotoana sy andro hitsarana ny tiraraha ity a satria maika le vahoaka fantatra marina ka raha maika koa ny mpitory a de mety fanendrika zany ny tisa manana de hoe atao vangenarina raha. Ya afaka mbola miverina kely amin'iny raharaha iny tsika any amin'ny faraparan'ny fandarana maître Willy Razafintsadova fa anisan'ny raharaha anankiray a mahakasika anao manokana ihany koa ny fiarovana ny mpanolo-tsain'ny tanàna Antananarivo Clémence Rarinirina am'izao fotoana zao misy ifandraisany amin'ny politika izy raha vao misy fofopofona politika de eo foana aloha maître Olala asana hoe noho ny traikevana teo amin'ny politika hatramin'izay a fa ahoana koa mikasika an'io raharaha io am'izao fotoana zao satria vao nisy fivoarana voaingana koa izy io manana tokoa zany fa matetika moa zany a matetika mihitsy rehefa misy raharaha mikasika ny mpanao gazety mikasika azy amin'ny asany a dia mamonjy sy miantso anay ny cabinet ao aminay a ny mpanao gazety dia io efa fiara-miasa efa taona maro io fa taona maro mihitsy a tahaka ny hoe fiarovana ny polisy ohatran'izany ohatran'izay koa lizy raha vao misy mahazo ny polisy de ohatran'izay fa ity zany raha iresaka ny resaka Clémence manokany tsika dia mipetraka foana le hoe resaka politika io satria raharahantsika hatramin'izay narahany ty raharaha ity a de fa fandiminy zao Clémence ny toreny maire Antananarivo Andriamatoa Naina Andresitoaina fandiminy izy ny toriana zao mbola tsy migadra izy ny tanjona mako rehefa tena migadra izy d'une façon définitive de azony ataony manala azy conseiller municipal intsony ka izay ny hanalana azy sy conseiller izay a no faniriny Andriamatoa mera mafy de mafy amin'ny fo sy ny eritreritra sy ny fiainany ray manontolo hoe raha mbo afaka ao nge ty raha matoty mba milamindamina satria io madama io rery i Clémence io a hatramin'izao misy ihany koa sasatsasy manampy anazy fa izy tena raha vao misy zavatra tsy ara-dalàna tsy mety fa nitsakitsahana zony vahoaka eto Antananarivo a de mitsangana izy ary tsy manaiky ary za manokana be da be koa resaka amiko manao hoe saotra anao metra soranareo ao a fa za ndraiky kosa misaotra an'le madame ray Clémence satria raha tsisy tsika de oetin'io mera io a any amin'ny zavatra zay tiana anaovana azy tsy misy fetrany mihitsy fa ino mba miaro atsika ary misaotra an'Andriamanitra tsika nisin'io madame io a mba miaro ny vahoaka eto Antananarivo ny zavatra manirana manko de zao le mera hatramin'izay mbola tsy hita hoe nanao politika zany hoe ty enina nany mba manao politika nisan'izao soa mba hiteny le mera iny Naina Andresitoaina tsy nahitany zany ratsy zao hoe izy mera zao ka io mera io nefany tsy mahafantatra zay ny fahorim-bahoaka izany olona io olona nitaizany atao lomano tao anaty dobera sy confitira no taizana azy de tao izy ny lomano
de zavatra mamy foana tsy mba misy zavatra hoe mangidy hoe zavatra manahirana sarosarotra fa ny vahoaka zay totaninarivo zay iadidina de mahantra mijaly tsy mihinan-kanina de mitaraina nefa ny mera magnidy azy mafy de mafy rehefa mba mitaraina mera hoe zay mahazo anay zao monsieur le maire mahazo anay a jereo fa tsy rariny zao sanam'izao de izy mera mantany hoe nony zay a tsy misy hohaniko haniny zay sanam'izao mahantra zay de mamaly ny mera hoe inona ny dikan'izany mahantra zany inona ny dikan'izany hoe tsy mihinan-kaniny zany satria izy nihinana foana tsy fantany zany fahorian'ny vahoaka zany ka eo zany tsy itovizan'ny saina sy nieritreritra fa hoe ny mera de mana ny fomba nitaizana azy a le tsy mahafantatra mangiry firy tsy mahafantatra za tsy hoe any zany a sotran'Andriamanitra mahafinaritra hoe nanana zay toeranisy azy zay fa tsy ny olona rehetrrehetra tsy nahazo an'izay fa atao ahoana moa misy manany anjara tahaka an'izao a manany hoe ny vitana sy anjara de ny sasany koa tsy nanana le vitana de zao ny zava-misy a kanefa ny araky ny hirantsika matetika hoe raha nakariny vitana ianao a mba lanjalanjao mba jerevo ny mantra sy ny ory fa tsy mandrak'izay zany zavatra zany de rehefa misy tsy vidivikevitra ohatr'izay a lasa mifarany amin'ny sehatry ny fitsarana foana le resaka politika maître Willy Zafinjatovo tsy maintsy zay hoe ny hoe lalana sa inona ny tokony hoe fomba atao mba tsy ho lasa ohatr'izay foana le fipetraka le raharaha zay nge le izy a fahitantsika azy tsy ny zava-misy ny ainatsika de hoe tsy maintsy mifarany ny fitsarana foana le izy kanefa tsy tokony azo ataoko hoe mifanaraka azo ataonge miresaka azo atao mifamozy de ahoana nanaovan'ity zavatra ty saram'izao indrindra fa zany hoe ny maire sy ny conseiller zany zany izy conseiller natao anorohevitra fa ianao le omena conseil a no malailay fonosana tsy tianao le izy satria anao tenao zay tianao sitraponao a anatanteraka nanatsika resaka hoe tsy arena ao fananany fa le voninahitra sy le pouvoir hoe ahitanareo fa mananako fahefanao zay no tiana ampiseho amin'ny olona ka izay nefany tsy mifanaraka am'le fahantrany loha tsy zavatra mahazo ny vahoaka ka io zany a de tsy azo resahana mihitsy zay manko ohatran'ny nampimenga mba atao amin'ny fitsarana tao tamin'ny fotoana io satria nanontany madame Clément rehefa mba miresaka monsieur le maire io nareo amin'ny fiasana amin'ny commune ao mba olona azo resahana ve izy io mba hoe olom-bahoaka ihany zany tsy azo resahana mihitsy izy io a fa reo miresaka misy zavatra hoe mba naotran'izany de tonga izy de miakambovona be mampisanany de navahoaka komborieko re brikeko fa tao zany plaidé de io olo io zany ohatrany hoe briquet iesy ohatra le publicité atao le Francis Turbo re iesy vao resahana de rehatrafo retoko ny briquet tao de nirehatra le briquet ny moakafo de hoe ohatran'izay be izy de ohatran'izay mihitsy zay le fandehan'le zavatra de ohatran'izay monsieur le maire vao resahana izy ka misy zavatra mananona anazy ka resahanao izy de tonga de mirehatra ka izany ve ataonao ahoana resaka am'izany itenitsika hoe mba hoe manana fandrina maninona no tsy maintsy makana fitsarana foana maninona raha mba miresaka amin'ny samy ao azo amboarina nge zany ao aminareo ao amin'ny commune ao tsy hitako mihitsy problème zany fa neny fandiminy ho azy ao amindiminy izy zay a vao fandiizy zara niteritretra gaga be mihitsy nola teriny fa hoe neny monsieur le maire nge izy kizitina loatra sy manao masika be loatra sy manao ohatran'izay hatramin'ny alika ary ny enjehan'ny maire zany hoe le alika le mivovoa de sainy mandola amandy le alikan'ny olona zany le izy marina sa tsy marina zany nge tena amin'ny atao maire marina zany municipal zay le izy hatramin'ny alika enjehana sainy mando lamandy ka ataonao ahoana ary ireny le alika raha tsy afaka mamaly anazy fa le mivovoa fotsiny hoe misy mandaly de vovoa fa le olombela le afaka mifamaly any tsy tiany ko iny zany mamitany anahy anao hoe manina tsy maintsy mifarana fitsarana zay nitoetran'le olona zany mikasika ny anako maître Olala mikasika ny haute cour de justice inona fanantenanareo mpiasa eo amin'ny sehatry ny tontolon'ny fitsarana amin'izao fotoana izao mikasika ny fametrahana ny haute cour de justice zay moa mpa manahoana zay amin'ny fitsaranao foana io ny zavatra hoe mba hay tena io mba hinanana ka na misy haute cour de justice io na tsy misy mitovy ihany aminay ny haute cour de justice mba natao hoe hitsarana ny n'olo-dehibe président république président des institutions ny ministre ny olo-dehibe sasany koa ohatran'izany mba ho tsaraina tahaka n'olona rehetrarehetra satria mba tsy rariny kosa raha hoe n'olona tsotra na amin'olona hoe misotro rona koa avy nangalary le misy olona angalatra koa zany zao
iny tsy maninona fa navelana any fa le aloha le sotra le rona koa le nangalary iny gadraina reny nikatra fa ny président république ny ministre chef des institutions na manitsakitsaky ny lalam-panana tahaky ninona azy na mangalatra tahaky ninona azy manodikody volam-panjaka tahaky ninona na hoe manao trahison tahaky ninona dia tsy ho hita zany ny fitsarana andreo leroa satria natokana ny fitsarana aloha zany mba hitsarana azy kanefa ny tena marina tsy natao tsaraindreo hoe satria ny député no mibaiko ny haute cour de justice amin'ny raha tahaky itony zay voalaza ny procédure ao anatiny ka i député reo a tsy maintsy olo ny président reo na tena tsy tiana maro anisao a hatram'izay na ny teo aloha reo samy manany azy dôdôly fa ny zavatra tsy azo adiny koa ny 2/3 de vote zay vao hoe azo entanao tsaraina any izy ka rehefa tsy lanin'ny député hoe ninina zava-misy na isy porofo tahaky ninona hoe nanao an'izao le olo reo a rehefa tsy eken'ny député tsy afaka mitsara le olona ataon'ny fitsarana aisa nahitanao zavatra ohatran'izany fitsarana dia ny député no manapaka ny zavatra ho tsaraina eo zany de efa tsy tapaka sady tsy misy le séparation des pouvoirs satria tokony raharaha ny fitsarana fotsiny zao fa tsisy tokony député ary lasalasaka politika le izy a na ohatra fotsiny tsy manome vola fotsiny ndray na le ohatra le président na le chef des institutions na ministre le zay député sy any ao tonga déclassé foana angila izy nefa tsy azo averina intsony ny fitoriana iny rehefa tsy tafavoaka amin'ny ray mandeha iny ka izay a raha mantany ao ahoana fahitanareo ty hoe zay na misy io na tsy misy mitovy foana satria tsy ahita hoe fitsarana eo nareo a zay a nefa ny hoe na le olona hoe soketaina am'izany eke hoe tokony ho tsaraina malahelo ihany izy satria lazaina am'izao sy zao atao amin'ny gazety amin'ny télé io nanao an'izao io nanao an'izao nefa tsy hoentina ho tsaraina akory fa de le réputation le olona fotsiny zany zao no afa-baraky izy fa raha ohatra hoe tena tsaraina mary izy hoe jerevanao afaka madiodio le olona de zay tedaviny le olona zay fa tsy aloha hoe isan'andro izy vao mifo izy vao maraina izy a mandrapatonga ny alina rapisonay izy fo de isan'andro fa mandritry ny firy-taona de izay foana na verimbery sandro hoe ianina nanao zao nefa tsy nanao zany koa izy rehefa tena tsaraina fa nalambaraka olona fotsiny le izy zany hoe tsy ampivoatra akory ny fampiarana ny tandalana zany raha fahitanareo anazy ny fipetrahan'ny haute de justice am'izao endriny zao tsisy zany Joël fa tsy ho tonga am'izany satria na le procédure fotsiny ao de efa manaka ananjy zavatra fa tsy ana fa natao fotsiny izy ça sonne bien ohatra hoan'ny sofina izy hoe tena misy fitsarana haute cour de justice ony zao allez voir dans la réalité c'est pas ça tsy zay mihitsy eny ary iverina iresaka ny tontolo politika amin'ny akapobentsika maître Olala satria mahakasika ny tontolo politika daholo zay zahatra anankitelo zany de hoe voakasika anatin'izy koa ary ny tontolon'ny fitsarana indrindra moa fa mikasika ny Apollo 21 sy mikasika ny raharaha Clémence Sarary nirina matoa misy reny zavatra reny a tsy milamina ny resaka politika eto Madagasikara zay ve fahitanao maître anazy apatsivoky ny olona ihany hoe ny anara maître Olala zany a tamin'ny fotoana tola tamin'ny 2017 no nafatarana anazy voalohany a tontolo politika sy vaovao amin'ny maître Olala ny za hoe Olala zany a de anarako hoe namen'olona na namen'ny mpianatra na namen'ny tanora na tamin'ny 2017 tamin'izany ary mbola veliko foana tsy isan'andro fa hoe ny tanora amin'ny firenena anankiray a indrindraindrindra fa mpianatra université zay fa mivelatra ny sainy a dia tsy maintsy hitaky sy hiaty foana hoe ho an'izany fahamarinany zany a amin'ny rariny sy nihitsiny de tamin'izany fotoana zany nefa nanomboa anay zany a ny aina tamin'izany ary saotra an'Andriamanitra ny tenako fa mbola tsy miova am'izay ny saiko sy ny finoko ary ny fiainako ray manontolo ary hitanareo fo angamba isan'andro ary veriko ihany koa zavatra fa hoe za tenako zao efa ela be na avoakana 46 ans anisany hoe mba tsongombolo ihany aho zany am'izany asako zany za tsy miteny hoe za le favy zao fa mba hoe mba fantatry n'olona ihany mba be da be ihany asa ataoko mba tsaratsara daholo ny zavatra ataoko kanefany za tsy zao tsy mba manana tsy mba milliardaire zany a tsy manana tsy maninona zany fa ny ahy zany io asako ihany mba hivelomako za tsy manana société na zao fa io mba velomako ka na tsy manana milliard za akory tsy mahantra ary za koa tsy mpanan-karena fa veliko soma tsara ny vady aman-janako io vady aman-janako koa zany afaka apetrako amin'ny trano anankiray voaloko tsara ny fatranoko ka eo mahatonga anahy hiteny fa hoe
izaho mety raha oily anahako de manao ny asako ary za tsy angalatra ary tsy nangalatra mihitsy zao ny hitanareo matoa raha nangalatra ngamba fa tena miliardera be mihitsy satria ny olo-patatro ny olona miaraka amiko ny lalàna aiko mety efa vitako dôdôlo zany rehetra ohatra hoe tena nangalatra fa za tsy nanao an'izany fa zao mahazo anahy koa zao mahazo hitanareo zao tsy mikoso maso ary tsy menatrora afaka fampijeritra zao satria tsy mahana saina ratsy ary tsy nanao zavatra ratsy mihitsy ary tsy hananan'olona ariary hoe mbola nambaka olona zay mahatonga nahy teny sanandrotrandro hoe za tsy andevo ny vola ary za koa tsy andevo ny voninahitra ary za koa tsy tady plasy mihitsy hoe tsy ady toerana naiza efa nomena foana ary fa za mihitsy ary manda ary apiko kely ary izy za hoe za mety raha ile zao za no atao hoe kofobay maleo tena tsy migôlitra na tsy midemandy dikan'izany hoe kofobay maleo tena sady tsy mangataka tsy mangalatra tontolo politika maître Olala raha reny tontolon'ny fisarana maromaro reny mety hoe mizotra maka izy amin'ny fahitanao anazy antsika zao politika eto amintsika vao teo tsika zany nanova membre en gouvernement fa ny alady arivo da milady ariva teo maly de manontany anazy sady zay mpanao gazety tamin'ny maraina efa mandeha de ahoana fiverenanao an'io gouvernement vaozy izy ny olona de za mamaly tsotra ampanetre tena alzaiko aminareo fa hoe tsy manana hoe observation mbola omeny aloha zao satria vaovao loatra be da be loatra loatra vaovao tsy be da be lola tsy fantatro am'ireo olon'ireo fa kosa amin'ny saiko tsy mianatra mamalagasy anahy manaraka raharam-pirenena de hoy za hoe tsy de misy loatra zavatra antenaiko am'ireo satria tsy le olona ovaovaina nge ny antony fa le fomba filalaovana politika tsy fanatanterahana le politika na zavatra tiana atao am'le firenena anankiray am'ireo mpitondra ireo fa raha ohatra ovainao isaky ny ray minitra ireo kanefa le fomba fiasa teo ihany le fomba fanao teo ihany no averina tsisy fanondrona mihitsy hitarahina zany vahoaka satria sairany aloha hoe miakatra vidim-piainany tsy mihinan-kanina ny olole andeha manginy avany izy sairana be hopitaly izy tsy manam-bola hitaraina ny olona reo sasana am'izany de rehefa avy eo taraina fanjakana izy fanjakana zay saray senatra zao tsy mihinan-kanina sanao de izy fanjakana ay io ary ny ino stady manara-penitra ary de vonjy an'le olona ve zany ka izay le ataoko hoe raha ohatra ka raha mitaraina ny olona hoe sahirana tsy mihinan-kanina sanao zao de omenao stady manara-penitra raha ohatra n'izay no tokony mbola hotony rehefa avy eo de aleo tsy manova olona fa de ihany tsy fa raha ohatra no teny hoe ay ve tokoa raha ohatra anao nany olona de mila sakafo izy zany zao de raha izay no atao de mety misy fiovana ka za akory tsy de hoe alina loatra fa na izany aza mazoky ray aman-dreniny tena manana fahatsiarovatena koa satria mba fitiavako le tandrasaka mba miresaka am'le mpitondra ihany zany zao fotoana zao ovay ry zalahy rehefa mitady sakafo le olona mba meo sakafo izy rehefa mitady hoe lalana izy mamboary lalana satria sahirana satria te hijeriny zanany izy misy olona sahirana izy misy fahoriana ary misy salamsana zao amboary ny zavatra eny fa aza omena hoe stady izy fa tsy mety raha ohatra zay eny ary efa voaresakitsika teo reo loha hevitra anankitelo reo maître Olala amarana ny fandarana sady tsika afaka manome fitiny ianao sy meko minitra vitsivitsy ianao hitondrana hafatra ho an'ny mpanaraka ny fandarana dinika mame an'izay rehetrarehetra zay za raha ohatra ianao hoe fitino de tena mifitina mihitsy ny fitina de hoy za hoe Andriamanitra andrenana ary eo ty tandrazanay tya zay finomenao zavatra tsara indrindra ho an'ny olombelona nefany tsy ao amin'ny ilanao azy nitondran'ireo olombelona azy mbola nahantra ihany reto zanakinao reto toroy lalana ny mpitondranay tatano ny mpitondranay mba ho tsaratsara koa ny fiainan'ny malagasy ho tain'Andriamanitra nge ny tanindrazantsika sy ho tahin'ny-drazana de mankasitraka anao maître Willy Zafanjadovary ny vahiny teto amin'ny fandarana dinika tsy voavoalohany izy ny teto amin'ity fandarana tera mety tsy farany koa satria mbola maro ny raha afaka angatantsika fanazavana aminy amin'ny fotoana manaraka fa zay aloha no azona tolotra androany de mankasitraka anao maître de mankasitraka antsika rehetra ihany koa nanaraka ny fandarana